Miarabantsika rehetrarehetra iresaka vetivety kely fotsiny androany mikasika ny procès an'ny Roly Marcia izay mandeha androany satria moa izany dia ho tsaraina androany izy mikasika fitoriany Mamirahavatomanga anazy hoe nanao faux témoignage, nanao diffamation sur média ary lazainy koa fa nanao dénonciation calomnieuse. Tiako iverenana kely ilay izy satria te hampatsiahy hoe tsy mitombona velively ny fitoriana izay napetraky Ravatomanga satria voalohany indrindra taty Frantsa izy no nenjehan'ny fitsarana amin'ny resaka blanchiment d'argent sy recel de blanchiment d'argent. Mbola mandeha amin'izao fotoana izao izany procès ny Mamirahavatomanga izany, mbola mandeha ny enquête, mbola mandeha mitohy ihany ary raha tsy diso ny vaovao izay azonay dia amin'ny le 13 février izao izy no mandeha fitsarana voalohany mikasika an'io raharaha PNF io. PNF moa izany dia parquet national financier izay manokatra fanadihadiana ohatrany hoe PAC pôle anticorruption any Madagasikara fa ny PNF dia aty Frantsa. Rehefa vita ny PNF dia alefa no tsaraina eny amin'ny tribunal correctionnel an-draharaha. Ka dia nitory an'i Roly Marcia zany Mamirahavatomanga ilaza hoe faux témoignage, dénonciation calomnieuse ary niampy famoahana amin'ny gazety ny raharaha. Voalohany indrindra aloha efa prescrit les diffamation tamin'ny gazety satria 6 mois ny fanaovana recours raha ohatra zany ka hoe navoaka ny olona tamin'ny gazety ianao ka nanala barakanao ilay izy dia manana 6 mois ianao hitoriana fa rehefa tsy vita tao anatin'ny 6 mois ilay izy dia heverina ohatrany hoe tsy nampaninanao ilay izy ka nambola mivoaka eny ilay zavatra dia ianao efa tsy nitory tao anatin'ny enim-bolana tsy afaka mitory intsony prescrit. Ny mikasika ny dénonciation calomnieuse indray raha tsy mahazo ordonnance de non-lieu na classe non sans suite na jugement de déclarer ny innocence ny Mamirahavatomanga tsy afaka hiteny hoe dénonciation calomnieuse io. Ka ahoana zany fomba ilazan'ny fitsarana malagasy amin'izao hoe nanao an'izany rehetrarehetra izany Roly Marcia? Teteny fotsiny hoe sanatria ka ho tsaraina izy androany dia ho lazain'ny fitsarana malagasy indray fa hameloka dia ho condamnena dia tena teteny hoe mieritrereta kely nareo amin'ny fitsaranao fa tsy ara-dalàna ny zavatra ataonareo, sahala amin'ny nanaovana an'ilay cassation hors délai izay natao tamin'ny volana janoary nefa raharaha efa il y a 2 ans no nivoaka izany hoe efa tsy ao anatiny dia ilay anaovana cassation intsony fa efa herintaona sy tapany aty aoriana ianao vao andeha hanao cassation dia efa irrecevable ilay cassation fa anakanana fotsiny ny fanaovana fahazahoany ny grâce izay tokony ho azony tamin'ny 16 janvier. Izay rehetrarehetra izay dia ilazako hoe manjary tsy matoky anareo fitsarana ny malagasy ary tsy vita an'izay fa izao ny mpitsara izay tena manao ny asany no mahazo tsiny miaraka aminareo izay manao foana satria ianareo matahotra ny Mamirahavatomanga na voakaraman'ny Ravatomanga na te hisolelaka amin'ny Ravatomanga dia ny fitsarana iray manontolo no mahazo tsiny. Ary eo anelanelan'izay ilay olona izay tsy meloka voatazona ny amponja nefa tsika rehetra miara mahafantatra fa ny fonja malagasy dia sahala amin'ny enfer, sahala amin'ny afo be, torture ny mahazo any olona ao. Ka raha olona nanao eloka izy mbola tsy dia tena hoe azo eritreretina izany hoe bon inona moa ny azo atao fa izy tsy maintsy misazy ao, fa raha olona tsy nanao eloka kosa no tazomina ny amponja dia tena hoe tsy mety. Izay no tiako tenena androany fa dia miara-miandry tsika inona ny valiny fa izaho aloha sura hoe tsy mivoaka androany ny didy fa dia ho hitantsika moa izany arak'izay olazain'ny fianakaviana sy ny avokany na nahoana ilay audience androany dia ho hitantsika hoe raha riva dia raha-pitso indray tsika miresaka. Izay fa izaho mbola somary serana kely dia mandra-piona daholo indray.